efa eto amin'ny tranon'ny kristin zany zao zay andro ny sabotsy fahafatambin'ny volana febroary dia araka ny hitanareo io zao miandry ny famosondam-baza dia hitanareo ny corona rehetrarehetra. Avy eo moa dia ohatry ny fiangonana Manantsoa dia zay voafelona le malaza be villa 40 misy havana rehetrarehetra efa zay na niloasika rehetrarehetra zay zany Maria aktiva fahatsiarovana ny taranaka fa tsy hoe sanatry vavy hoe fisesehoana ko. Sangatsika ana fitaovavaka foy tsisy vatraka hoana Repulito doan'ny mbola toloana amintsika mianakavy ny fahasoavana amin'Andriamanitra ray fitiavana Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Itsika dia olon'Andriamanitra ary nataon'Andriamanitra alana fiainana hifanaraka amin'ny sitrapony fa tsy hifanaraka amin'ny sitrapontsika. Koa amin'izany zaho tsy manana boky baiboly tokony hamaky ny boky ny salamitsika eo anohatrena azo zavatra ao kanefa aloha izay an'izay dia any am-pontsika tsiraray avy any dia samitsika mandiny tena eo anatrena zao fitaombavaka atao zao sy eo anatrena zao vona mahazo zao fandeharana niantson'Andriamanitra zao fandokolahana zao. Ka eo anatrena zany tsika dia hitondram-bavaka ho antsika rehetrarehetra fa itsika kosa opontsika tsiraray avy eo dia samitsika mivavaka anakapo fa satria zany no takian'Andriamanitra amintsika tsiraray avy matoantsika velona soamatsara afaka manao adidy amin'izao ora sy fotoana izao. Vavaka tsika tompo sotranao izahay lehibe ny fitiavanao sy ny fampiramponao indro izahay mbola menao an'izao fotoana izao dia tondrana mivavaka ny fianakaviana sy ny ankonany ny ankonany tompokolahy izay efa natsoinao ampitiavana fa satria tsisy olona makany aminao raha tsy ianao miantso azy, tsisy olona afaka miala eto amin'ity tany ity raha tsy ianao mandaritra ny fiainany. Koa misotranao izahay amin'izany fandaminanao ny fiainany zao tompokolahy izao ary dia indro izy atolotra eo ampelantananao fa satria ianao ny tompony miaina, ianao no nametaka anay teto ary ianao ihany koa maka anay rehefa tonga amin'ny fotoana hijinjanao anay tsirairay avy. Ankehitriny izay dia faly fa satria miainao anay ianao ary zany fiainonao anay izany no mampitombo anay ary iorenanay mahandrakariva fa satria tsy manana Andriamanitra hafa izahay afa-tsy ianao tompo Andriamanitra ray zanaka fanahy masina izay nahary anay. Koa ampahirezy tompo ny fianakaviana indrindraindrindra fa reo zanaka izay navelan'ny tompokolahy ka na ny eto an-toerana na ny any ivelany dia misy somatoky izahay fa ianao miazy ireny sy mitantana ny fiainan'izy ireny mba ho lavo rary hifanaraka amin'ny sitraponao mandrakariva. Tompo mamindraha fo aminay ianao, mamela heloka ianao ary aloha izao vavaka izao indrindra fa mivavaka mangina ataonay ao am-ponay tsirairay avy ao mba tsy fantatrao fa samy manana ny zavatra tianay apetraka eo anatrehanao izahay ankehitriny amin'izao fotoana farany izao izay alohan'ny andehanan'ny tompokolahy hiala eto amin'ity tokantrano ity. Tompo mamindraha fo ianao fa satria fantatray fa betsaka ireo tea ho avy eto anatrika izao fotoana izao kanefa tompo ianao mahafantatra misy azy ireny, ianao mahafantatra ny sakana mahazo azy any amin'ny toerana misy azy tsirairay avy any. Tondram-bavaka izay tompo ho an'ireo traboiny izay nolalovan'ny rivotra izay mahery tokoa ka nanimba ny tranony sy nanimba ny volony ary nanimba ny fitahirana. Ka ankehitriny izahay tompo dia tsy manadiny eo indreny fa satria raha lasy alabavina ihany koa ireny, misy ny maty, misy ny tomporiana amin'izao fotoana izao kanefa dia misy somatoky izahay fa ianao eo ilan'ireny mandrakariva sy eto anatrehanay mandrakariva. Dia misaotra Jesosy Kristy fa amin'ny anaranao no nandrantana izao vavaka izao ary dia izay fantatrao fa mahasoa anay eo am-pikarakarana eo am-pitondrana an'izao
avana izao any amin'ny toerana izay toerany miandry ny fitsanganany tena maty dia misy matoky fa ianao ny ombanay sy tatana ny dianay amin'ny zavatra rehetrarehetra izay tokony tanterahana. Dia amin'ny anaranao Jesosy Kristy tompo tsara indrindra no anandratana izao vavaka izao tera sy laza voninahitra ho anao izay voninahitra sy fiderana alao hatramin'izay ka hatramin'izao ary mandrakizay raha ny avanitra tokony iriran'ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Izay ary ny fotoam-bavaka izay mbola manakolazaina raha misy zavatra tokony ho tenenina dia aoka izy anao izany ankehitriny. Fa izao kosa rehefa tsisy ny andra dia manomboka manao veloma asika esorina ny voalina dia anao veloma ny tompokratsika dadanareo sy avanareo. Zay ka dia mandeha avy hatrany ny zanany dia afaka ny zanany dia ireo mpiray-tampo aminy. Rehefa vita zany ny mpiray-tampo aminy dia izay vao mandeha ny ankizy sy ny izay anao veloma azy. Zay tsisy adiniko angamba ao dodotsika mianakavy zay misy ny sasany rehefa vita ny rehefa alohan'ny avinosana azy eto satria fa eo fa volona zareo andray an'ny tompokolahy dia avoakatsika tsikelikely eo an-davarangana aloha voninkazo na raha zany raha ohatra ka raha malalaka ny any ambany ka tsisy maleligeliny dia hivoaka ny tany voninkazo raha zany dia eo an-davarangana dia mety namidy izy rehefa avy eo dia ho avy zareo manamila dia korzeta eo an-tokotany eo ka angamba misy ny zalalanga moa manafiky eto fa misy kafa mba voateny andamina zavany eo marality zay kisakely dia vao dia aleo zareo hiatrika titohatry ty satria entina midina izy dia asiana mitora eo ambany eo. Zay fantamina zany dia zay tsy manao aty zay mahay fatambaro izy tsy maintsy vita dia samy mandray izay tarifiny azy. So tendrina tompoko mankasitraka atsika mianakavy androtrona sy nanao an'izao fotoam-bavaka izao. Dia laposika fa tsara tsofoka iza ny hitondra ny ato ateny bavalaka ny voninkazo rehefa hidina zay vao entina zay alahatra fotsy eo dia samy mandray alareo eo an-davaraka aloha dia alahatra fotsy eo izy dia samy mandray sy zakany satria tonga vila ny toetra fa tsy hita dia bola mandray dia makikakita amin'izay manjakita sudah bola bisa mantap. Mau nak kita kenapa?
aseho andrasany kely fotsiny aloha manao velomany olona dia avy eo zy ampidirina rehefa alohany amasana zay mianto kely vetivety reo zay taririko eo eny a anao hira andraitsika dia nosina am'izay izy ry tompo zanarina anaty tsotra iza fa efa lovelomina ka tratrizao aniriza ny aisiny efa lasiza azavalona posaka le voliko le otana ka azavany evitra ny asanay atao any ajeonoka makay atao voninahitra andrasanay ny antrana dia raina ianao rira dia raina Jesu tompona dia raina ny fanarito dia raina fapanisiso raisontsogano zay atolotra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo Andriamanitra ny fahasoavana mbola ame atsika indray ny sosiny tsara rehetra ary Jesosy Kristy tompo zay efa nitantana atsika sy efa nanala ny faotantsika ka efa nataony olom-boavonjy itsika izy eny sy ny fanahy-masina ny mbola hitantana atsika mandrakariva eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy amin'ny anarany ray sy ny zanaka ary ny fanahy-masina amen.
Sto fottendo a fare una bombata. Quindi si viene a casa, poverino, si chiama a casa, va a sentire, tutte le guardie, così lasciano per dire, quando sei, c'è tutto a mangiare, e non sa sampai si lamanda cupol dan sana parada kemudian saya ingin semua nama ini kuni salami ini saya dan sana langsung saya kunci mobil tutup langsung bintu. Ele se está muito tudo a sua jogo. Tornando que a cena di manifesta nel patano di terra pesa alle misitera rita tukna ta peranza ne per in la roba non ci vedo a ieri la roba poi bisciava si raya mari to sono papati sempre a casa claro a casa claro a più dani sana ka si sarà lavora na vilato pla na casa claro a tutta di fiana capina manto capia intera torretta fuori si spaventa una riunione ma che a manna di Joa decisa qua a banacai razadi tiene tornare usani si subina usani zavata azabaina usani dia socentina tutto maka sita kinda si sfortuna riunione ma che fa mano na rotu Joa di nyuma fiana capina sima a usada zanaka dia akan kasih salah lavora socentina Hari menghadap siang, di pemandang
Dia zay maratra androany fazakasiany fanso vanizay mety zay ohatrany zay ohatrany maso hoanareo la risonam hoany maty zay tsy vita hoe mitondra miteny sy miteny fampahirezana sy ny fampitrakana ny amponana sy fianakaviana nareo fa indro nareo mbola mandalina ihany koa sotoavina malagasy dia mifanatanterahana mifandraisana anjara manodidina mampaitra sy mivoana saran'izao dia tsy vita ny aikaika sy ny atao an-tsoron-tampoka fa tsy maintsy mitaky adidy mitaky fahavonana hiatrika ny zavatra mitranga rehetra ny zavatra ataonareo tompoko dia hita maso fa fianakaviana akaiky tokoa ianareo ary indro anareo manao an'izany adidy zany dia azo lazaina hoe manao soloka miara-milanja taza miara-mandray tongotra miara-mamela eo anatrehany voana mahazo tena ataonay tompoko dia misaotra indrindra makasitraka indrindra dia Andriamanitra ny fahasoavana izy tokony ny arena izy no anonotra be lavitra no mihoatra no ny eritreretanareo azy eo amin'ny kitapo sy ny tahiry sy ny angalana an'izao adity izao dia misaotra indrindra tompoko makasitraka an'izao fiaintsika ataonareo izao tena mandeha dia koa misy indriana araka ny tokola anatsary any firana fisampaly mangatakalana aminaka zay mitsatsika Siap sudah tiga kis soalnya kis biasakan itu. Baik daru. Riava malalao amin'ny fomba tonga ty ny fotoana izay ilany izao vatana mangatsiaka hoe atao ny varavaram-bato ho any amin'ny varavarakazo any amin'ny fiandrasana amin'ny fitsanganan'ny tena amin'ny maty. Varavarakazo ho any amin'ny varavaram-bato mialatsiny tompo.
koa rariny indrindra raha ndeha isika ame voninahitra an'Andriamanitra ho fisaorana anazy na ahafahantsika miara-miaina taminy nandritra izay 20 taona izay ary indrindra ho fampiononana sy ho fampaherezana atsika fianakaviana ndeha io manasy iombo-po ara-panatsika inatrika izao fotoana izao. Andriamanitra fainganana afaka Jehova faingana monjy aho fa izao dia olo sy malahelo fainganaka tsy ihaniko Andriamanitra mpamonjy mpanafaka ianao aza ela Jehova. Amen. Ndeha ataotsika ny hira 770 sy 700 770 sy 700 ny hirako izao ray be fity ny ho akaikinao bebe kokoa ny andiny voalohany sy ny fahaefatra. Ny hirako izao ray be fity ny ho akaikinao bebe kokoa sai reno hirako mandrapafatiko akaikinao ny fahoriana sy lozako ny fahoriana sy lozako raha eo anila dia mody soa ka dia tano ao akaikinao dia tano ao eo akaikinao dia iombona mivavaka sika riavana ry Andriamanitra ray zanaka fany masonao rainay izay any an-danitra manantonanao amin'ny fanetreteny zahay mamindrafo aminay ankehitriny ka hatreo ny fahorianay mampionona anay amin'ny fampiononana masina natao tao amin'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fanahy masina mpandahatra ny fiainanay ianao namiditra na mivoaka ary tsy miafina aminao ny alehanay rehetra ankehitriny miomana hivoaka eto amin'ity trano sy tanàna ity izahay hitondra ny nofo mangatsika ny havanay hiala tsy hiverina ento intsony. Tompo miara lalana aminay ary mampahereza anay satria tsy misy azo anteherana fa-tsy ianao. Andriamanitra ny fampiononana rehetra ampaherezo indrindra amin'ny teninao zahay ary tokony ho atafinao anay anie na dia mandroso amin'izay tsy tianay azy izahay. Miaino ny vavakay ka manampy anay ankehitriny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zokinay velona. Amen. Ny teny hovakitsika ho fampaherezana fohy atolotra ho atsika dia araka ny filazantsara araka ny Jaona 7:12 andiny voalohany hatramin'ny 7 mivaky toy izao amin'ny anaran'ny Tompo. Aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko ao an-tranony raiky misy fitoerana maro raha tsy izany dia efa nilaza taminareo aho fa andeha amboatra fitoerana ho anareo aho ary raha andeha amboatra fitoerana ho anareo aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa ary fantatrareo koa ny lalana ho any amin'izay alehako. Hoy Tomasy taminy Tompo tsy fantatray izay alehanao ka ataonay ahoana ny fahafantatrany lalana? Hoy Jesosy taminy izao ny lalana sy fahamarinana ary fiainana tsy misy olona makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalako. Raha mahafantatra ianareo dia nafantatra ny ray kokoa ary hatramin'izao dia mahafantatra azy ianareo sady efa nahita azy. Amen. Ray masonao manamasina ray amin'ny fahamarinana ny tenao fahamarinana. Amen. Izany teny izany ry havana teny nataon'i Jesosy Kristy nalohana ny fisarahana manontany tamin'ny mpianatra rehefa hiakatra ho any an-danitra izy. Dia nampaherin'ny mpianatra izy aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Ankehitriny dia mitodika amintsika izany tenin'Andriamanitra izany manoloana an'izao fisarahana manontany izay fandaozantsika ny avantsika malala izao. Miteny amintsika Andriamanitra ankehitriny aza malahelo ny fonareo minoa an'Andriamanitra ary minoa aiko. Fantatsika tsara ry havana ny amin'ity mpanompon'Andriamanitra izay lasa nandao ity. Tena nahatanteraka ny fiazakazahany teo amin'ny asa fanompoana ny Tompo. Tena tao anatin'ny fahazotoana ary tena tao anatin'ny hafanam-po
ary olona tena matahotra an'Andriamanitra. Ankehitriny izy hiala eto amintsika andeha anenjika ilay toerana izay namboarin'Andriamanitra ho azy dia any amin'ny fiainana mandrakizay. Mampitodika antsika Andriamanitra manoloana an'izany fa misy farany ny fiainana eto ambonin'ity tany ity, misy farany vita amin'ny fiasakasahana. Mba manao ahoana kosa ny asy ny anao? Efa vonona ve isika raha tonga ny fotoana izay akan'Andriamanitra atsika? Vonona ve isika? Miomana ry havana, tia ny tompo hiomana amin'izany isika, hanomana ny fiainantsika ho avy fa tsy ho variana amin'ny fiainana tany, satria raha ny fiainana eto an-tany dia misy farany. Teny amintsika ary ankehitriny ny tenin'Andriamanitra, aza malahelo ny fonareo, minoa an'Andriamanitra ary minoa ikio. Raha tiantsika niaraka iombona amin'izao havantsika malala izao any amin'ny andro farany ry havana dia izao: apetrao amin'ny Jesosy ny fiainantsika manontolo. Raisy Jesosy ao anatintsika fa izy rery ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Tsy misy makany amin'ny ray afa-tsy amin'ny alalana. Ka raha te hiaona amin'izao avantsika izao any am-paradisy tsika ry havana, raisy Jesosy Kristy ankino aminy fiainantsika manontolo ary miomana dian'izao fa tsy fantatritsika ny ho avintsika, tsy fantatritsika ny ampitsitsika, tsy fantatritsika ny ao ambadika izao ora iaonantsika izao, tsy fantatritsika ny rehefa avy eo antsika, fa ny tiany tompo sy takiny amintsika manoloana an'izao dia izao hoe miomana ianao, apetrao amin'ny tompo ny fiainanao. Raisy Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, fa tsy misy afa-tsy izy rery ihany koa no afaka hanampy antsika hoentintsika mamakivaky izao fiainana farany izao. Efa ao anatin'ny fiainana faranysika ry havana, efa miseho daholo ny trangan-javatra maro samihafa miasarotra ny fiainana. Misy ny ady etsy seroa, mety tena ny olona, mety vola ny olona, efa miseho daholo ny karazana famantarana ka nitaky ny tompo amiko sy aminao dia izao misy fiafarany izany rehetrarehetra izany, fa ampitodio miverena amin'ny Jesosy Kristy tompo. Ary raha mbola tsy nandray azy ianao dia raiso izy ankehitriny ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao, mba ahafahantsika miarabelona sy miriary miaraka amin'izao rahalantsika izao, miaraka amin'izao anadahantsika izao ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Noho izany ry havana, ny zavatra rehetra dia miara-miasa hasoa izay tian'Andriamanitra, ary izy manana ny hevitra heverana amintsika tsirairay avy, hevitra hitondra fiadanana fahatsiloza. Eny, fa ny adiny ohatreretintsika ho loza ary izao fahafatesana sy fisarahana mantany izao dia misy fiadanana tiany tompo aseho ao ambadika izao dia ho asy ho anao ny amin'ny anorenana ny finoana sy ny ametrahana ny fiainantsika eo ampelantanan'Andriamanitra. Noho izany, aza variana ry havana, aza variana dia aza malahelo, fa raha te hiaona amintsika dia izao: raisy Jesosy Kristy dia ndao apetraka amin'ny tompo ny fiainantsika. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Ndeha iombavaka isika ry havana. Misaotra anao izahay tompo Andriamanitra raha izanaka fany masina, ny amin'ny teny tsara izay nomenao anay, tsy alelovanay fa mba nananay finoana anao bebe kokoa, indrindra manoloana izao fisarahana manontany izao. No tao aminao izahay ary nampafantarinao fa misy farany ny fiainana tahaka izao zavatra mitranga amin'izao fisarahana manontany amin'ny havana malala izao. Ampiomaninao izahay noho izany, hanomana ny ho avinay raha tianay ny mbola hifanatry tavy amin'izao havanay lasa izao. Tompo malalo, ny tao aminao izay no ny fitiavanao, tsy tianao ho very izahay, fa tao aminao anaraka anao, tao aminao hitodika aminao, tao aminao tsy ho variana amin'ny fiainan'izao tontolo izao, fa tao aminao kosa tompo anankina ny fiainanay eo am-pelantananao, ka anekenay ianao Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanay. Misaotra tompo fa fitiavana tsy misy ohatr'izany no menao anay androany, ary mbola miteny aminay foana ianao. Ankehitriny ary tompo hiala amin'izao toerana izao izahay. Andeha anatitra amin'izao vatana mangatsika izao any amin'ny varavaram-bato izay fitsanganana, fiandrasana ny fitsanganana ny tena maty. Ombanay ianao tompo, hiaro anay ianao amin'ny dia rehetra izay alehanay, hitantana anay ianao, ary ianao mihitsy no hanampy anay amin'ny dia sy amin'ny fikarakarana rehetra mandrapatonga any amin'izany toerana izany. Dederanay sy ankasitranay ianao tompo ny amin'ny fandaharanay amin'ny fiainanay izay tsy takatry ny sainay akory. Misaotra indrindra raha eo. Amen. Mialohan'ny tsodrano ry havana dia andeha ataontsika ny hira 770 sy 700. Sambatra ao Jesosy raha miaraka aminao. Raika amin'ny 770 sy 700. Jesosy raha miaraka aminao, fa ny lalanao dia
Miali mampauri ni rau mitatao. Eo anilanao tsy amoto fitaiana. Tano ao Jesao iaraka aminao. Izay lalana ombako hoe mba hazavao. Resoriavana mitsodrano izay atolotro ny tompo ho atsika amin'izao ora sy fotoana izao. Hita ianareo ane ny tompo ka hiaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka mindra fo aminareo. Anandratra ny tavany aminareo ane ny tompo ka nome anareo ny fiadanana. Ho aminareo ane ny fampinoana ny Jesosy Kristy sy ny fanahy masina. Amen. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amin'ny anarany iray sy ny Sanana ary ny fanahy masina. Amen. Tompo klasy tompo vavy, eo ianareo andrina eo amin'ny toerana misy anareo tsiraray avy. Manao azafady raha ohatra ka mandray fitenenana, satria nampianarin'ireo ray aman-dreny rehefa alohan'ny teny dia mangatà lalana. Lalana zay hanomezana teny koa noho ny teny tsy mba rombahana, noho ny voninahitra fanomezana, dia hoy ny fianakaviana hoe mba raisy ho fisaorana ny eto amin'ny toeran'ity ny teny atao. Eo ianareo marobe izay tsy avakavahana toy ny volo, kanefa na izany ary dia misy ny andriambavilanitra, misy ny olona ambony manana ny toerany avy, ka dia tsy manavakavaka izahay fa miteny amin'ny anaran'ny fianakaviana fa ty zany no anjara fitenenana, zany no anjara nomeny fianakaviana ho atao. Dia nisaotra nareo, nisaotra tsy hanome voninahitra nareo rehetrarehetra tsy hakanava, fa satria raha mbola teto amboaka ny razana tao amin'ny mbola narary izy mbola nitsabona ny tompoklahy, dia betsaka taminareo no efa namangy azy tao, ary betsaka taminareo no nampahery ny fianakaviana sy ny zanaka izay akanga sisa nanamborana teo amin'ny tokantrano. Ankehitriny izy dia andeha hiala eto varavarankavy, andeha any amin'ny varavaram-bato, kanefa alohan'izay dia andalo amin'ny fiangonana antsika, amin'ny fiangonana etsy amin'ny manarotro finoana, ary dia antsika miatika indray rehefa mivoaka avy eo tsika miatika indray ny fanomezam-boninahitra azy amin'ny izy manana ny maro-boninahitra ambony sahaza azy. Ka dia miroso tsika miala eto satria efa lava zay ny resaka sy lava zay ny teny ka dia tsy ho lava teny tsony fa dia misaotra indrindra ho ny tompo izy fianakaviana, makasitraka indrindra ny zavatra nataonareo rehetrarehetra, na ny eto toerana na ny any ambadika rehetrarehetra any, dia sitraka eto matory ony tsy ho voavaliny zareo, fa le Andriamanitra manan-kare-pahasoavana le no omba sy tahanareo tsiraray avy eo amin'ny andraikitra sy adidy misy anareo. Ka dia misaotra amin'ny fokotany, misaotra ny mpiarabelona, misaotra mpiray vodindrindrina izay manotrina ankehitriny. Dia makasitraka tokoa hiainga eto tsika zao dia andeha any amin'ny fiangonana, dia avy any amin'ny fiangonana tsika dia miatika kely ny jerim-ponijaro ny miaramila anoho ny voninahitra ananany dia izay tsika vao mandeha mametaka azy any amin'ny toerana izay andrasan'ny fitsanganany tena maty. Dia misaotra nina ho ny tokoa mbola mamerina fisaorana ihany raha ohatra ka misy diso ny tena tao dia mamela atsika menakavy. Misaotra iny tompo. Mahazo mandeha zany miroso mandeha aloha ny olona izay mitondra voninkazo, mitondra ny anina manaraka, ianao mandeha aloha
dia manaraka ny ihany nareo daza mandeha aloha nareo da mandeha aloha dia manaraka ny iza ny voninkazo ay ao